alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. Falimerabanao mpanaraka nyity fandaharana alasarina ity indray fandaharana fahavalo izay anarana ny bokin'ny apokalipsy indray isika androany dia ny apokalipsy toko voalohany andininy fahafito sy fahavalo no hojerentsika anio. Ovakitsika avy hatrany ny apokalipsy toko voalohany andininy fahafito sy fahavalo. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany, eny amen. Izao no alfa sy omega ho ny tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa. Ity apokalipsy toko voalohany andininy fahafito sy fahavalo ity dia mbola tafiditra ao anatin'ny fampidirana ihany zay hitatsika tamin'ny farany manomboka amin'ny andininy fahaefatra zany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Dia hitatsika tamin'izay hoe manana endrika epistily ny fampidirana ny nanaovan'i Jaona ny apokalipsy zany satria hitatsika ao ny mpanoratra de Jaona zany lazainy tsara. Hitatsika eo ihany koa ny anoratana hoe iza ny anoratana dia ireo fiangonana fito tany Azia Minora. Dia rehefa avy eo dia hitatsika eo ihany koa ny fiarabana izay miresaka ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra telo izay iray. Dia aorianan'izay moa izy dia manao fiderana manokana an' Jesosy Kristy na le antsoina hoe doxologia. Dia no hitatsika androany amin'izay zany dia ny lohahevitry ny boky hoe inona ny zava-dehibe tena resahan'ity bokin'ny apokalipsy ity zany dia izay no hitatsika amin'ny andininy fahafito sy fahavalo izay novakitsika teo. Ka hidirantsika avy hatrany raha ny tapany voalohany amin'ny andininy fahafito hoe indro avy eny amin'ny rahona izy. Indro avy eny amin'ny rahona izy. Teo amin'ny andininy fahadimy sy fahaenina teo aloha dia niresaka momba ny fizina ny maha-izy azy an'i Jesosy Kristy sy ny asan'i Jesosy Kristy Jaona. Tao anatin'izay moa nisy ilay fiderana azy zany zay niresahany teo amin'ny andininy fahadimy sy fahaenina. Fa eto indray izy dia milaza ny zavatra ho ataon'i Jesosy Kristy amin'ny ho avy. Indro avy eny amin'ny rahona izy. Ny zavatra lazainy eto dia tena hoe azo antoka satria raha ny tena marina le hoe indro avy eny amin'ny rahona izy dia tsy milaza zavatra ho avy loatra izy amin'ny nanoratany Jaona azy fa milaza zavatra ankehitriny. Zany hoe zavatra efa manomboka ilay fiaviany zany tamin'ny andron'ny Jaona hatramin'izay ka hatramin'izao ary zavatra tsy maintsy ho avy, tsy maintsy hitranga ny fiaviany Jesosy Kristy fa tsy milaza daty fotsiny izy. Noho izany ny dikany hoe indro avy fa tsy hoe indro ho avy eny amin'ny rahona izy dia milaza zavatra azo antoka tsara mihitsy dia ny fiverenan'i Jesosy Kristy zany avy eny amin'ny rahon'ny lanitra izay tsy tahaka ny fiaviany tamin'ny voalohany hoe mangingina, manetry tena, any an-tranomby fa eny amin'ny rahona. Dia io ny anombohany azy zany ety amin'ny andininy fahafito fa io teny io ihany koa ilay fiaviany fiverenan'i Jesosy Kristy ihany koa dia hitatsika any amin'ny faran'ny boky ary miveriny telo mihitsy izy any amin'ny toko faharoa amby roapolo faran'ny boky zany ny andininy fahafito dia izao lazainy hoe ary indro avy aingana sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Indro avy aingana zay ny eo amin'ny andininy fahafito. Dia hitatsika eo ihany koa ny andininy faharoa ambin'ny folo any amin'ny faran'ny boky ihany hoe indro avy aingana ary entiko miaraka amiko ny valosoa avy amiko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Indro avy aingana averiny indray mandeha ary ery amin'ny andininy faharoapolo dia mbola averiny fahantelo ihany koa io fiverenan'i Jesosy Kristy io hoe
hoy izay manambary reo zavatra ireo, eny avy aingana, amen, avy Jesosy tompo. Zay zany de io zany mampiseho mahatonga atsika amin'ny teny hoe ny zavatra teneniny eto am'ty andiny fafito ty de io mihitsy ny loha hevitry ny boky, satria io no mandrafitra ny boky ray manontolo, io no mameny boky ray manontolo ny fiaviany Jesosy Kristy zany no holazainy eto. Dia zay ny faratampony, ny faminaniana, ny fanambarana ny Jesosy Kristy ary fanambarana ny fiverenany Jesosy Kristy, satria mitodika any ny tantaran'izao tontolo zao, mitodika any amin'ny fiverenany Jesosy Kristy ny tantaran'izao tontolo zao. Rehefa avitantsika izy zany ny zavatra rehetra nataony hatramin'izay dia miandry ny fiverenany indray isika amin'izao fotoana izao. Efa niresantsika teo hoe avy eny amin'ny rahona izy, ny rahona eto de manambara le voninahitra misy an'izay foana isaky miseho Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra, ny fisian'Andriamanitra, ny mahamasina loatran'ilay Andriamanitra ka tsy mety hitatsika, dia ao anatin'ny rahona izy, ny asan'Andriamanitra rehetra dia miainga ao anatin'io rahona io avokoa. Tsy ary hojerentsika daholo ny andininy miresaka an'izany, fa ny azo antoka hoe nakany Jaona ny ty teny hoe indro avy eny amin'ny rahona izy ty de avy ao amin'ny Daniel toko fahafito andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny Daniel toko fahafito andininy fahatelo ambin'ny folo de milaza an'izao hoe ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany fa indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra, ary nakeo amin'ilay lahy antitra izy dia nampanatonina azy. Avy tamin'ny rahon'ny lanitra, nakeo amin'ilay lahy antitra izy de nampanatonina azy. De io mihitsy zany zavatra tiany Jaona horesahana io zany amin'ny fiaviany Jesosy Kristy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra, mazava ho azy fa Jesosy Kristy mihitsy ihany koa dia niteny an'izany ao amin'ny Matthieu toko fahaefatra amby roapolo andininy fahatelopolo de zao nambaran'i Jesosy Kristy hoe am'izay no hiseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka hitomany ny firenena rehetra ambony tany, ary hitany zanak'olona avy amin'ny hery sy ny voninahitra lehibe eny amin'ny rahon'ny lanitra izy. Hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahon'ny lanitra izy. Zay zany ny nambaran'i Jesosy Kristy, de fa niteny koa Jesosy Kristy zany hoe hitomany ny firenena rehetra ambony tany hitantsika eo amin'io andininy fahafito io ihany koa zany. Fa ny Matthieu toko fahaenina amby roapolo andininy fahaefatra amby enimpolo ihany koa dia miresaka n'io rahon'io hoe hoy Jesosy taminy, voalazanao nefa lazaiko aminareo fa hatramin'izao de ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery ary tonga eny amin'ny rahon'ny lanitra, mipetraka eo ankavanan'ny hery ary tonga eny amin'ny rahon'ny lanitra. De izay mihitsy zany mampiseho an'ilay fiverenany Jesosy Kristy eny amin'ny rahon'ny lanitra, satria le rahona de mampiseho ilay voninahitr'Andriamanitra, mampiseho ihany koa ny fiasan'Andriamanitra isaky ny miasa izy zany de misy an'io rahon'io zay andehanany foana, tahaka ny any amin'ny Salamy fahaefatra amby zato ohatra dia ahitantsika an'izany. De toizatsika ny andininy fahafito hoe ary ahita azy ny maso rehetra na de zay nandefina azy azy, ary ahita azy ny maso rehetra na de zay nandefina azy azy. De teto ihany koa de niraisin'ny Jaona vao amin'ny Zakaria toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo io moa niresantsika foana ary averimberina foana hoe ilaina ny mahay ny testameta taloha ahafahana mahazo tsara ny bokin'ny Apokalipsy, satria manazava an'izany ny fameno tsara ny baiboly iray manontolo. De ny Zakaria toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo de miresaka an'izao hoe ary ahidiko amin'ny taranaky Davida sy amin'ny mponina ny Jerosalema ny fanahy ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ahy izay nolefoniny izy, ary isaona azy toy ny fisaonana zanak'alahy tokana izy, sady alahelo azy toy ny falahelon'ny olona ny lamatoany. Zay zany hijery azy zay nolefoniny izy. Izy zany nambaran'ny Jaona, ahita azy ny maso rehetra, efa hitantsika lazain'i Jesosy tary amin'ny toko fahaefatra amby roapolo zay dia eto indray hijery azy zay nolefoniny izy, zany hoe manambara ny fibebahana zany zay nataon'ireto olona zay nanombo an'io Mesia io, satria i Jaona ihany any amin'ny filazantsarany dia manondro an'io lay hoe
iza io le hoe ijery azy an'le foniny io a de tondroiny jauna ihany hoe ilay messia zay no mahatonga antsika miteny hoe lay jauna mpianatr' jesosy kristy ihany a no nanoratra n'ity bokin'ny apokalypsy. Ao am' jauna toko fasivy ambe folo andininy fahafito amby telopolo dia zao no lazainy jauna rehefa teo amin'ny hazo fijaliany jesosy hoe hoy koa ny teny ray eo amin'ny soratra masiny ijery zay no le foniny izy Zakaria toko faharoa ambe folo andininy fahafolo dia manindry tsara zany jauna fa le jesosy kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana no tiany Zakaria ambara ary zay ihany koa no lazain'ny apokalypsy eto hoe ahita azy ny maso rehetra na de zay nandefina azy aza. Eto zany ny zavatra lazainy de zao hoe fiverenana eto de tsy fiverenana miafina akory fa fiverenana hita maso. Ny olona rehetra ny maso rehetra hita azy zany hoe alohan'io zany de isy fitsanganana maty alohan'io. Efa taty amin'ny faraparany aty amin'ny taona 70 taty jauna ny nanoratra an'io fa hitantsika zany tany amin'ny fampidirana dia azo lazaina fa tam'ireo zay nandefina an' jesosy kristy de fa nisy ihany koa ny maty kanefa nireo zay nanombo azy teo amin'ny hazo fijaliana dia ahita azy zany hoe hitsangana amin'ny maty ary narovina ny fiverenan'i jesosy kristy zany dia ahita azy daholo na ireo zay nandefina azy zany hoe tany amin'ny taonjato voalohany ary de ahita azy avokoa zany de mampiseho fa ny olona rehetra no ahitany jesosy kristy rehefa miverina avy eny amin'ny rahony lanitra izy. Fiverenana hita maso zay hitan'ny olona rehetra izy io na aiza ny toerana misy azy eto ambonin'ny tany ary na oviana ny ainany teto ambonin'ny tany de ahitany jesosy kristy satria isy ny fitsanganana maty amin'io fiverenany jesosy kristy io zay maty eo amin'ny tompo no hitsangana aloha de rehefa afak'izay isika velona ozy izy no akarina hitsena azy ndray dia izay zany mampiseho hoe fiverenana hita maso hitan'ny firenena rehetra efa nresahan' jesosy tare amin'ny Matthieu toko fahaefatra amby roapolo ihany ko ito na dia izay mandefina azy ny andininy fahafito amby roapolo akoatran'ny andininy fahatelopolo efa hitantsika teo de mbola milaza hoe fa tahaka ny tselatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana de tahako zany ny fiaviany zanak'olona. Io le ilazantsika hoe na aiza misy azy na oviana ny ainany teto ambonin'ny tany dia ahita ny fiavian'ny zanak'olona avokoa ny olona rehetra fa tsy miafinafina zany izay fiverenana zay. Ny andininy manaraka de hoe eny amen tapamfarany amin'ny andininy fahafito zany ina ndikany hoe eny amen amin'ny teny grika zay nanoratany jauna azy izy de nay eny ndikan'zany ary ny amen kosa de avy amin'ny teny hebreo amen avy amin'ny teny hebreo arak'izany ny dikan'izany de mbola mampiseho an'le fahazahoana antoka ihany hoe azo antoka zay fiverenan'i jesosy kristy zay tsy maintsy hitrango zay fiverenan'i jesosy zay azo antoka zay ary tsy maintsy ho tanteraka zay faminaniana izay zany de zay ny antony mahatonga anazy ny teny hoe eny amen amin'ny lafiny rehetra de ho tanteraka tokoa any zany ohatrohatr'izay ny fadikanany amen amin'ny akabeany fa rehefa miampy an'le eny izy de tsy faniriana tsony mihitsy fa tena fahazahoana antoka mihitsy hoe eny tsy maintsy ho tanteraka izany fiverenan'i jesosy zany na roviana mety everina hoe efa ela zay tsy mety tonga izy fa tsy maintsy ho tonga le izy ary efa andalana izy zao satria le avy de tsy ho avy fa milaza zavatra ankehitriny na roviana na aiza dia tsy maintsy ho tanteraka foany zay. Izay zany namarana ny andininy fahafito iny mampiseho zavatra tena hoe azo antoka ny fiverenan'i jesosy zay ny tena lazain'ny bokin'ny apokalypsy eto. Ny andininy fahavalo de miditra am'izay izy zany manambara n'lay Andriamanitra zay nilaza n'lay fanambarana teo hoe izao no alpha sy omega. Ny alpha zao ny fanoratra azy zany amin'ny teny grika io ny voalohany amin'ny alfabeta grika zay mihitsy moa mahatonga ny hoe alfabeta avy amin'ny teny teny grika hoe alpha sy beta alfabeta grika io ny voalohany ary ny omega ndray de tahak'izao ny fanoratra azy io ndray ny litera farany amin'ny alfabeta grika zany
de zay zany mampiseho an'lay Andriamanitra ny asan'Andriamanitra hoe efa izy nanao hatramin'ny voalohany, tsy tena le fiziny fotsiny loatra ty fa tena ny asany hoe izy nanao hatramin'ny voalohany a de tsy maintsy izy no hatateraka an'zany asa zany a amin'ny farany zany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany a de asan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary izy ny tsy maintsy manatanteraka an'izany izay natombony a de tsy maintsy izy ihany ny mamarana azy satria izy nanomboka azy de tafiditra ao anatin'io alpha sy omega io zany ny alphabeta rehetrarehetra tafiditra ao anatin'io azo lazaina mihitsy raha amy teny frantsay hoe ny zavatra rehetra misy a eto ambony tany mitranga dia asan'Andriamanitra de A à Z zay le izy de A à Z hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia asan'Andriamanitra avokoa zany zay zany zavatra tiany ambary eto ary efa miteny an'izany foana izy amin'ny Isaia 6:24 de zao nambarany hoe iza moa no nanao ka nahavita zany anareo le asan'Andriamanitra eto iza moa no nanao sy nahavita zany ilay miantso ny taranaka maro hatramin'ny taloha izao tompony voalohany ary hatramin'ny farany de mbola izay ihany no izy zay ihany no izy zany miantso ny taranaka zany nanao sy nahavita an'izany rehetrarehetra zany Isaia ihany 4:20 izao no lazain'ny tompo mpanjakan'Israely mpanavitra azy de Andriamanitra tompon'izao rehetra zao izao ny voalohany ary izao ny farany ka tsy misy Andriamanitra fa tsy za de mampiseho an'Andriamanitra hoe izy no manao ny zavatra rehetra izy no Andriamanitra tokana mahefa ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany mbola hitantsika ihany koa zany ao amin'ny Isaia 7:20 hoe miaino ary Jakoba sy ry Israely zay nantsoko izao eny izao ny voalohany ary zaho koa no farany izy de izy tokana ihany hitantsika io izao no alpha sy omega io a fa Jesosy indray no miteny eto ao amin'ny apokalipsy 2:20 any amin'ny farany zany zay hitantsika ty amin'ny voalohany mbola hitantsika any amin'ny toko farany ihany koa 17 amin'ny apokalipsy 2:20 de zao lazain'i Jesosy hoe izao no alpha sy omega ny voalohany sy ny farany ny fiandohana sy ny fiafarana ny hoe manao ny zavatra rehetra ny mifehy ny zavatra rehetra ny mambita ny zavatra rehetra manatanteraka ny zavatra rehetra zany a dia Jesosy ihany a sy ilay Andriamanitra raitsika lay ankehitriny sy taloha ary ny hoavy zay koa zany mbola ilazainy ny tompo Andriamanitra zay moa ny ilazany azy teo aloha teo hoe izao no alpha sy omega ny tompo Andriamanitra lay ankehitriny sy taloha ary ny hoavy io teny io de fa hitantsika tamin'ny 14 tetsy aloha zany a lay ankehitriny sy taloha ary hoavy mampiseho an'lay Andriamanitra tsy miova le zao zay izy hatr'zay ka ho mandrak'zay a no holazainy eto zany hoe io Andriamanitra io rehefa nanatanteraka ny teny fikasana izy hatr'zay de mbola izy ihany no anatanteraka ny teny fikasana izay hoavy rehetrarehetra dia tsy maintsy ho tanterana zany tahaka ny fahatanteran'ny fampanantenana rehetra zay efa nisy tany aloha tany zay ny zavatra tiany hotsindrina eto zany de ny mampihoatra azy amin'ny 14 moa de misy an'ity hoe lay ankehitriny sy taloha ary hoavy dia nitsyto inona indray ity hoe dia nitsyto ty amin'ny teny grika na tamin'ny septante zany zay nandikanan'ny baiboly testamenta taloha amin'ny teny grika dia ho pantokrator zay ny ilazany an'io tsyto io ka ny ho pantokrator dia nandikan'ny septantany hoe tompony maro Jehova tompony maro ohatra hitantsika zay ao amin'ny Isaia 4:20 efa nivakitsika teo fa vakitsika mahazatra hoe izao no lazain'i Jehova mpanjakan'Israely de Jehova tompony maro de io zany nandikan'ny septante ho pantokrator mpanavitra azy izao ny voalohany ary zao ny farany ka tsy misy Andriamanitra fa tsy izao le Jehova tompony maro zany dia lazainy an'le hoe curio pantokrator ary io teny io tsyto na hoe pantokrator io de miverina intsivy ao amin'ny apokalipsy zany hoe mbola misy 15 zany
ahitanan'io hoe pantokrator io ao anatin'ny apokalypsy. Maninona no averimberiny jauna tahaka zany a io teny hoe pantokrator io satria io no anarana ny antsona ny amperora tsy to lehibe mpanjaka manana ny fahefana rehetra zay zany no nandraisan'ny amperora azy de ny anarana zay ny antsona ny tadiavan'ny amperora etsona ny tenany zay le pantokrator zay. Raha ijery tantara anankiray tsika de mahita hoe i Néron dia nanana latabatra ny fisakafoanana zany dia latabatra miodikodina io latabatra io na andro aman'alina ary hitantsika ao anatin'ny apokalypsy koa zay teny hoe andro aman'alina zay satria sarin'io latabatra miodikodina io de ampovoan'io latabatra io dia misy ny masoandro zay neverin'zareo hoe izay ny masoandro zany de avy eo ny mpanolotsaina ny Néron teny taminy hoe aleo enao mihitsy ny eo afovoany zao tontolo zao de le pantokrator zany tena anehoana ny Néron hoe izy no mandidy sy manapaka ny hoavy sy ny fiainany zanak'olombelona rehetra satria izy no mpanjaka lehibe indrindra eran-tany tamin'izany fotoana zany dia nampiasainy jauna io ary ampiasainy jauna ho amin'ilay Jehova tompony maro na amin'ilay Andriamanitra tompo Andriamanitra zany io hoe pantokrator io ilazan'ny jauna hoe tsy ny amperora ny tompon'ny fahefana sy ny tompony hoavin'izao tontolo zao fa Andriamanitra irery ihany lay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dia ny tsy to satria izy no alfa fiandohana ny omega fiafaran'ny zavatra rehetra. Andriamanitra zany ny tsy tozy izy i jauna de fantatsika araky nefa hitantsika tany amin'ny fampidirana fa natao ampaherezana andreo kristianina zay niara-ny fanenjehana mafy tamin'izany fotoana zany nyty efa tsy tamin'ny andron'ny Néron ntsony moa fa tateorina ity bokin'ny apokalypsy ity fampaherezana azy ireo ary ilazana hoe ny tompony fahefana ny tompony fandresena ny tsy to ny pantokrator dia tsy ny amperora akory fa Andriamanitra izy no mifeny tantara izy no tompony tantara mihoatra lavitra noho zay amperora rehetra io Andriamanitra io Jesosy Kristy izay topoina sy ivavahana io izy no mifeny zavatra rehetra ary zay lazainy dia tsy maintsy tanteraka ty hitantsika amin'izany fa ity boky ity tsy boky natao fampitahorana akory fa boky natao indrindra ampaherezana ny kristianina hatoky an'Andriamanitra hatoky an'ilay Jesosy Kristy zay mifeny zavatra rehetra sy manatanteraka ny teny rehetra izay nolazay dia izay ny zavatra hitantsika eto amin'ny andininy fahafito sy andininy fahavalo eto zany. Taka mahazatra raha hiditra amin'ny fampiarana isika dia iverenantsika hoe misy loha hevitra roa zany lazainy jauna tena hojerentsika mihitsy lay andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo hatramin'izay dia ahitantsika hoe loha hevitra lehibe roa ny zavatra ambarany jauna ao bokin'ny apokalypsy araka ny hitantsika teo de zao hoe Jesosy Kristy zay ny loha hevitra voalohany lay izy la personne ny fihiziny sy ny ataony ny asany Jesosy Kristy zay zavatra lehibe ambarany jauna ao anatin'ny bokin'ny apokalypsy ary faharoa de ny fiverenany indray azo lazainy hoe zavatra ray ihany reo kanefany tena tsindrina manokana mihitsy ny fiverenany Jesosy Kristy indray eo amin'ilay fiverenany indray rehefa hojerentsika zay rehefa avy eo de hitantsika zany araka ny fiandohan'ny boky mihitsy hoe fanambarany Jesosy Kristy zany hoe sady any Jesosy Kristy no manambara no izy ihany koa ny tena tantaraina lehibe ao anatin'io bokin'ny apokalypsy io ary ao koa no fahatanterahany faminaniana rehetra hatrany amin'ny testamenta taloha miaratra aty amin'ny testamenta vaovao dia
ao amin'ny bokin'ny apokalipsy zay ao am' jesosy zay manambara ny jesosy kristy hatrany amin'ny testamenta taloha mazava ho azy a ny zavatra tia ny ambaran'izay de hoe lay jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana fahataterahan'lay fahafatesan'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana sy ny fetraikany zany ho an'ny olona rehetra ho antsika rehetra atya am'izao fotoana zao ary lay jesosy de tsy razam-bazaha akory fa lay jesosy nitsangana tamin'ny maty zany ihany koa de angeza be avotra ny bokin'ny apokalipsia hitatsika ho foana hoe jesosy nitsangana tamin'ny maty jesosy velona sy manjaka io zay jesosy resahan'ny bokin'ny apokalipsy io de zao ny zavatra ambaran'i jesosy raha fitiantsika zany hoe aza matahotra fa tamy avy aho izy amin'ny fiteny fa raha ety mihitsy zany lazaintsika hoe tamy satria lefa andalana ary maminala ny tahoatry ny kristiana ny amin'ny farany no zavatra izay ambaran'i jesosy ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy io zany ny bokin'ny apokalipsy ihany koa dia hitatsika hoe manana endrika faminaniana manana endrika apokaliptika ny zavatra anakiroa ny tia zay olazaina hoe faminaniana manana endrika apokaliptika zay de voalohany amin'ny mahafaminaniana azy de zao hoe tantarana lefa ho an'ny fiangonana zay nisy tam'izao fotoana zao nanana ny olany sy ny fahoriny sy ny zavatra lalovany tam'izao fotoana zany ny bokin'ny apokalipsy nalefa ho an'ireo fiangonana fito efa voatanisatsika sy mbola ho tanisaitsika ihany amin'ny manaraka ary faharoa na de amin'ny endrika symbolika ary satria zay le apokaliptika zany hoe tsy tena azo raisy na arabaky teny ny zavatra hitatsika eo fa symbolika ary voalaza ny tsara mihitsy izay teny zay eo amin'ny andininy voalohany amin'ny apokalipsy zany na de tsy voadika ny baiboly mahazatra atsika tsara ary zay endrika symbolika izay de zao hoe azon'ireo mpamaky voalohany zay nandefasana ny taratasy ny bokin'ny apokalipsy tam'izany fotoana zany azony zareo tsara noho ny fisinelanelana tam'izany sy am'izao de mety misy any zavatra tsy tena voafehitsika ary tsy voatery mazava amitsika daholo ny fanazavana ny bokin'ny apokalipsy rehetra kanefa na izany raha dia hitatsika fa afatra ho an'ny mpino rehetra ihany koa io tsy tia ny fiangonana tam'izany ihany no nanaovana an'io ary tsy fiangonana any aoriana any ihany koa no nanoratana ny bokin'ny apokalipsy fa ho an'ny fiangonana rehetra anomboka tamin'ny androny jaona taona 70 dia nandalo ny taona rehetrarehetra taona 100 taona 1000 taona 510 taona 2000 taona 120 sy 2000 mandrapiveriny jesosy de afatra ho an'ny mpino rehetra foana io fa tsy hoe ho an'ny any aoriana any akory fa mitombona foana ny fanambaran'ny bokin'ny apokalipsy zany ho an'ny mpino rehetra le izy ko ihany koa de tsy natao analana ny curiosité atsika hoe inona ny zavatra hitranga rapitso tsy zay tsy manazava amin'ny antsipiriany loatra ny zavatra hitranga rapitso izy fa ny tanjony de ny azahotsika ny planin'Andriamanitra hoe manana ny planiny Andriamanitra manana ny planiny Andriamanitra ohatra zany izy raha ny teny izy zany teo hoe ny maso rehetra hitazana de zay nandefina azy ary nitomany azy ny firenena rehetra ambony tany de mampiseho ilay fitsarana zavatra hitranga rehefa miveriny Jesosy Kristy de zavatra anakiroa no hitranga zany am'le hoe hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany ny anakiray voalohany de isy ireo zay hitomany tahaka n'ilay fisaonan'ny olany lamatoany ozy izy ny Zakaria zany hoe tomany mpibebahana misy ireo mitomany amin'ny tomany mpibebahana fa misy ihany koa ireo zay mitomany satria matahotra mafy ny fitsarana zay hitranga de ny ilazany azy amin'ny teny nandroatany jaona azy moa de ozy hoe anao dotratra itetratra mihitsy izy ireo ka hiantso ny tendrombohitra hanafina azy satria ilay Jesosy zay tsy nirara intsy nomehezany hatramin'izay de iny no hitany ho avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra de izay zany ny zavatra tiany ambara mampiseho an'le planin'Andriamanitra tsy maintsy ho tanteraka hatrany amin'ny testamenta taloha mandrapiveriny Jesosy Kristy
zay ny tiany ambareto fa tsy ny analan'ny curiosité atsika hoe inona ny tena hitranga amin'ny atsipiriany rehetrarehetra dia tsy manambara zany izy ary namety milaza zany areto a de miaika avy hatrany zay fa tsy voatery ho ainay avokoa ny manazava ny teny rehetra atao anatin'ny bokin'ny apokalipsy fa ny tanjotsika de ny atonga atsika atoky anio Jesosy Kristy io a sy atonga atsika hiankina amin'ny atrany zay ny fahatokisana zany ny zava-dehibe ny fijerena ny fibanjinana ny Jesosy Kristy a lay Andriamanitra hatr'izay hatr'izay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay kanefa de Andriamanitra tonga nofo tonga olombelona nanetry tena hamonjy atsika maty eo amin'ny hazo fijaliana de noho ny fahotantsika de nitsangana tamin'ny maty ihany koa zay koa mbola mampiseho le hoe na izay nandefina azy ary satria amin'ny akapobeany raha ny ara-panahiny izay nandefina azy io de zao hoe itsika rehetra ane de nandefina an' Jesosy daholo noho ny fahotantsika fa nisy kosa ny natoky ny asa nataony teo amin'ny hazo fijaliana de reny lay voavonjy hifaly rehefa miverina izy fa misy lay nanombo anazy de hitomany hitehitratra anenina kanefa tsy hitondra makay zay a any aorina any dia mamerina ny fisaorana atsika amin'ny fanarahana hatramin'ny farany an'ity fampianarana ity a dia hivavaka tsika maharanana ny zao fotoana izao ry tompo Andriamanitra eo misaotra anao zay ny amin'ny teninao amin'ny akabeany sarotra sy mampatahotra kanefa rehefa tena dinihana sy jerena sy alalinina de manambaranao Andriamanitra lehibe Andriamanitra tsy miova Andriamanitra tsy maintsy mahatateraka ny zavatra rehetra efa nilazainy a de zany ny tiany boky lazaina ary namafy ny fiainanay am'izao fotoana zao ninona nalovanay a de manana fanantenana zay satria fantatray fa veriny Jesosy Kristy a tsy maintsy hitrango zany tsy maintsy ho tanteraka zany a ary famonjena ho anay zay mpino zany a ary mitsopino kosa dia ary zareo no hiaran'ny fitsarana am'izay fotoana zay a misaotra anao nampafantatra anay ny momba anao nanambara anay ny momba anao a nampafantatra anay ny bokin'ny apokalipsy a de ampianaro zay ta io zay atoky anao hatrany a sy hanambara amin'ny hafa ihany koa ny fatokinanao a mba hanananay fanantenana amin'ny famakina ny bokin'ny apokalipsy fa tsy tahotra akory satria zay ny tanjonao a ny hanantenanay anao ea ny voninahitra ho anao rery ihany tompo a amen. Alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly.